Miaraba antsika rehetra ny tokantrano andriavana izay manaraka an'ity fandaharana ty. Efa nisy tenin'Andriamanitra ihany teto nefa nidiniantsika izay mbola tiako tena mba ho tsindriana kely aminao satria ny tenin'Andriamanitra izay voalaza zao Matteo 5:20 izay miresaka indrindra ny fihevian'i Jesosy no mba tiako kely somary tsindriana kely androany ary inoko maromarina ianao fa liana amin'izy ity satria ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny Matteo 4:20 dia miresaka ireo famantarana marobe izay mitranga milohan'ny fihevian'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha lanitra. Raha mbola men'ny tompo fotoantsika dia mbola iresaka misimisy kokoa anao andreo aho fa ity androany ity somary ijery kely ny Matteo 5:20 efa nisy apahany ihany ny resahako taminao tamin'ity Matteo 5:20 ity fa androany mba iresaka kely misimisy aminao ireo fiainan'ny kristianina 5 adala ozy ny tenin'Andriamanitra ary ny 5 endry samy mitondra anarana kristianina daholo reo io voalaza io ny dikan'ilay hoe virgine dia anarana iombonana. Fandrasaka taminao teto ihany koa ny fandehan'ity virgine 5 endry sy 5 medaly ity fantandindo ny fiangonana nanomboka tany amin'ny asan'ny apôstôly izay resahan'ny Apokalipsy 2 sy ny 7 mandra-piseho ny tompo eny amin'ny raha lanitra hoe manahoana ny fizotro ny ty atao hoe fivavahana kristianina ity. Dia androany aho anome kely anao mahitsy satria tena no heveriko fa tena ilainao mihitsy no mijery tena androany. Be dia be loatra manko ry havana ny olona mivavaka izy tena mandeha mpahantsorana kanefa indraindray mandeha amin'izany atao hoe tena tsisy fahalalana ny tenin'Andriamanitra ary tena mampalahelo satria ny soratra masina mihitsy ange ry havana milaza fa ringana ny olona noho ny tsy fisian'ny fahalalana ka ny tenin'Andriamanitra izay hozaraiko aminao androany mba tena hampahiratra ny masonao amin'izay toerana misy ianao satria tsarovy tsara rehefa Jesosy miteny ho avy tapoka tahaka ny mpangalatra dia tsy maintsy marina eo amin'ny Matteo 5:20 miresaka an'ilay virgine 5 endry sy 5 medaly io hoe ny 5 adala dia mijanona mandalo ilay fahoriana lehibe ilay voalaza ny tenin'Andriamanitra ary ilay 5 endry kosa no lasa mitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka. Anao ny safidy alefan'Andriamanitra tahak'izao ny teny mba fampiomanana anao ary fampitandremana ho anao koa androany iresaka kely ianao ny tena toetra n'ilay virgine 5 endry sy ny 5 medala. Misy maromaro izy io azonao arahana tsara mangataka anao tena aro tsara ny toetry ny fiangonana voalohany indrindra tany Efesosy efa namparako kely fa androany somary velariko kely ny tena toetra ny reto hoe rehefa nanomboka zany ny fivavahana kristianina dia io ambaran'ny tenin'Andriamanitra io tany Efesosy ny apôstôly Paoly nanangana azy dia taky ny ahoana ny toetra ny 5 endry. Eto aloha tena resaka anao toetra ny 5 endry zao ny hitanao rehefa mamaky tsara ianao eo amin'io Apokalipsy 2 io fa nanana toetra tena tahak'izao izy hoe eo amin'ny 2 nahitana hoe ny kely aina sy nanaparetana tamin'ny tenin'Andriamanitra izay nampianarany apôstôly Paoly. Hitanao ny fampianarany apôstôly Paoly andaso azavaiko kely aminao ny Efesianina 2:2 andininy 20. Ny apôstôly Paoly manko no teny reny Jesosy anao nyreo fitaizam-piangonana na hoe fitaizana ny kristianina mpino. Zao ny voasoratra hoe ny mpino zany
kristianina dia tokony iorona ozy amin'ny fampianaran'ny apôstôly ary jesosy kristy ozy ny vaty fehizoro tia notenenina amin'izany dia zao ity jesosy kristy ity no fototra iorenina amin'ny atao hoe fivavahana kristianina nandray an' jesosy kristy ho tompony olona dia tezaina amin'ny fampianarany apôstôly. Hitanao zany ireto mpino reto zany tany Efesosy zany hoe le kristianina dimy endry dia nahana an'izao toetra zao izy hoe ny kely aina ozy ny tenin'Andriamanitra amin'ny andininy faharoa sy nanam-paharetana tamin'ny tenin'Andriamanitra izay nampianarin'ny Paoly. Zay ny toetrany. Nisy fikelezanaina. Fantatrao moa ny atao hoe fikelezanaina? Olona tena tsy nandanindany fotoanany fotsiny izy rehefa mahita fampianarana mikoriana. Fa tena tahaka ny olona tany Beria ozy ny apokalipsy, ozy ny asan'ny apôstôly toko 7 andininy 1 nandinika tenin'Andriamanitra isan'andro na marina zany na tsy. Zay ny hitanao ao rehefa mandinika tsara ianao. Takinoana koa zany toetra ny dimy adala. Rehefa manaraka tsara ianao hoe io le Matteo 5:20 dia tahaka an'izao no hitanao tsy dia zava-dehibe aminy zany raha miohatra tamin'ilay Virjina dimy endry tsy dia zava-dehibe aminy loatra ny mandinika izay voalaza ny soratra masina. Misy zany be dehibe ny olona miangona izy kristianina izy fa tsy dia zavatra lehibe aminy loatra zany atao hoe mandinika na mianatra soratra masina. Eto mba tiako tena hijery teny ianao. Anao atsoroko anao fa ny mari-pana tsara indrindra ny ahafantaranao ny tenanao dia ny fahazotoanao mijery n'ity tenin'Andriamanitra ity, mijery na makatofo ity tenin'Andriamanitra ity. Ny Virjina dimy adala mifanohatra amin'ilay anankiray teo, le voalaza teo tsy dia tena important amin'ny loatra zany atao hoe mandinika tenin'Andriamanitra na mianatra tenin'Andriamanitra. Zay ny mahadala azy. Aro tsara mihitsy zao afatr'Andriamanitra zao. Inona koa ny toetra anankiray hitanao amin'ilay hoe Virjina dimy endry. Eo amin'ilay andininy faharoa ihany no hitanao hoe nanana fizahan-toetra mijery an'izay mpampianatra ny toriteny tonga teo amin'ny fiangonana nisy azy izy tany Efesosy io dia nahita ny apôstôly sandoka. Ny toetra n'ilay Virjina dimy endry zany dia hitantsika eo amin'ny andininy faharoa eo nanana toetra mamantatra. Ty mamantatra ty dasoko eo meko anao ny Korintianina voalohany toko 12 andininy 9 ka hatramin'ny 10 misy an'ity famezam-panahy. Zay no voalaza zao le hoe mamantatra fanahy samihafa. Ny dimy endry zany dia natsapa mihitsy fa ity fanahy masina ato anaty ity mamantatra fanahy samihafa zany hoe rehefa misy mitoriteny tonga ho aminy ary nanana an'izay mihitsy ireo olona ireo. Ny fanahy tao anaty, ny fanahy masina tao anaty mahafantatra fa hoe ireto olona mitoriteny reto dia apôstôly sandoka. Dia arao tsara nge mitoetra ny dimy endry manaraka tsara hoe ato amin'ny voalohany le fampianaran'ny apôstôly ny amin'izany atao hoe fiorenana amin'ny toe-panahy araka n'Andriamanitra. Ohatra resaka famonjena ohatra hoe ahoana moa zany famonjena zany voalaza ny fampianarana napetraky ny apôstôly Paoly. Eto moa tsy dia hoe manana fotoana makiko tenin'Andriamanitra lavabe fa ny eto mba hanoro hevitra anao mba homeko anao nge mba manana fotoana tsara ianao mamaky ny boky ny Romanina dia mamaky ny boky ny Galatianina dia mamaky ny epistily ihany koa mikasika ny Kolosianina. 13 ny epistily ny soratan'ny Paoly fa tena mba homeko anao aloha reo boky telo ireo reo fampianaran'ireo mba hitanao zany hoe taky ny ahoana ny voasoratra ato mikasika an'izany famonjeny zany. Ny dimy endry
tena azoko antoka mihitsy matoy izy a tondrono ny tenin'Andriamanitra hoe dimy endry dia nijanona tamin'izany atao hoe tak'izao ny fampianarany apôstôly mikasika ny ty atao hoe famonjena. Azonao tsara le mahatonga ny teny taminao hoe ao anatin'ny bokin'ny Romanina manko sy ny Galatiana no ahitanao a ny fanazavan'ny apôstôly tena mazava tsara ny olona ny atao hoe ambanin'ny lalàna sy ny atao hoe ambanin'ny fahasoavana. Tiako mihitsy ianao mba hijeren'izay. Ny toetra ny Virjina dimy edala tsy mba manao an'izay izy. Ny toetra ny Virjina dimy edala dia mihinanam-bolony zay fampianarana alefa eo na marina io na tsy. Tsisy zavatra mba hoe misy fikarohana mihitsy mba ataony fa le mpanara-dreny rano. Zay ny mahadala azy. Zany ange no mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa tonga ny fotoana dia zao reniko ny torimaso izy lany tanteraka ihany koa le solika tao anatiny. Lany satria le tenin'Andriamanitra nge le solika le fanahy masin'Andriamanitra mampahiratra anao. Ireo ny solika. Fa ny dimy edala tsy nivaky loha. Tsy nandraran'izany izy. Samy ao ihany. Samy miaraka ao ihany izy tao amin'ny fiangonana. Fa hafa mihitsy le dimy endry. Nanana an'izany faharetana mijery tsara hoe tahaka ny ahoana marina ity fampianarana ataon'ity mpitoroteny ity na ity mpampianatra soratra masina ity. Zany ry havana ny dimy endry. Tena nisin'le fanahy masina mamantatra mihitsy hoe tahak'izao ny atao hoe famonjena nambarany tenin'Andriamanitra nambarany fampianaran'ny apôstôly. Mbola ampiko ihany koa io fa mbola misy an'izao ny amin'ny andininy faharoa. Raha manaraka tsara ianao amin'ny fiangonana tany Efesosy eo ho resahako ianao ihany ny toetra n'reto dimy endry reto fa misy an'izao hoe nanam-paharetana sady tsy reraka noho ny finoana any Jesosy sy ny teniny. Nanam-paharetana. Tsarovy tsara ry havana fa naharitraritra teo amin'ny araky ny tantara teo amin'ny tantaran'ny fiangonana. Io dingana voalohany io fotsiny fa naharitraritra hatrany amin'ny 100 taona mahery tany io tandindron'ny fiangonana tany Efesosy eo. Manam-paharetana. Niazona an'izany atao hoe taky ny ahoana ny voasoratra. Ireo le voalaza ny tenin'Andriamanitra le hoe apôstôly sandoka sy le hoe sinagoga ny Satana io nge dia zao nampiasa ity tenin'Andriamanitra ity afangaro amin'izay no iveriny famarina aminy. Da zao ngenao meko an'ity tantara ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahafito ambin'ny folo andininy fahatelo amby dimapolo te. Manazava, tena manazava an'le mampifangaro n'ity tenin'Andriamanitra ity amin'ny zavatra fanao ny mahazatra azy. Tantarany zanak'Israely io zay tahak'izao nentin'ny mpanjakany Asiria moa izy babo dia nametrahany ny mpanjakany Asiria olona hafa tao amin'le tanànany Samaria dia nohaniny liona nampijaliany liona ireo le olona mipetraka tao dia nanao antsoavo izy. Ny zanak'Israely na le mpisorona hoe tonga avy ianareo mba mampianatra n'ity tenin'Andriamanitra ity fa mijaly ny olona ty tsy mahalala ny fomba fanao ny Andriamanitra nareo. Dia zao ny hitanao amin'ny andininy fahatelo amby dimapolo hoe rehefa nampianaran'le mpisorona tao amin'ny Israely ireo olona reo dia zao natahotra ny Jehovah ihany izy. Nakatoan'izany hoe anaran'i Jehovah Andriamanitra zany ihany izy fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe kanefa ny fanaony ihany le Andriamanitra ny tompony ihany petit a misy akely madinika hoe afangarony zany hoe sady asiany tenin'Andriamanitra ity voalaza ny tenin'Andriamanitra moa tamin'izany fotoana zany ireo didy marobe didy amandalana marobe ireo dia afangarony ihany nefa amin'ny fomba fanaony satria nanana ny Andriamanitra koa izy ny Baala ny Astarta nataony. Zay le toetra. Ireo le toetra n'le Virjina dimy edala ireo araka nambarako taminao
tsy nanana n'le fanahy mamantatra dia zao alaina ihany le tenin'Andriamanitra, le mpampianatra koa moa tonga mampianatra azy, dia alaina le tenin'Andriamanitra dia afangaro amin'le fanao mahazatra azy ihany. Betsaka zany ny anjaranao mila mijery tena fotsiny ianao hoe inona amin'irety fanahy toetra mahazatra taloha reto a no zany voalaza ny tenin'Andriamanitra. Zany nge mahatonga any amin'ny epistiliny Timothée any Paul nilaza hoe ny tenin'Andriamanitra ozy mahatsara ho fantsiana zay diso hoe maro be nge ry havana ny fampianarana mientina mbola tsy nafantatra an' Jesosy ianao, dia maro be ny fampianarana avy any amin'ny fanaon-drazana zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mila mialy zany. Ny Virgile dimy endry tena mahay mamantatra an'izay hoe tony a fampianarana fanaon-drazana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mila mijanona zany. Jereo tsara le tenin'Andriamanitra eo amin'ny matitoko fa 5 amin'le Virgile dimy adala sy dimy endry io, tena nanam-paharetana mihitsy mitoetra ny olona Virgile dimy endry sy ny dimy adala teo amin'izany hoe fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Raha vao miresaka ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra zany dia mazava ho azy anisan'izany ny fahamasinana, zany hoe le toetra zay napetraky nampianaran'ny apôstôly Paoly ao amin'ireo le epistily 13, mbola ny Paoly fotsiny zay fa ny apôstôly Jaune ao ny apôstôly Petera. Ny Virgile dimy endry ry havana tena mijery tsara zay fanao tsy mety asorona fa ny fanaon'ny Virgile dimy adala dia zao le mpanara-dren'ny rano mampifangaro ny fiainany amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanaony zao tontolo zao. Raha manaraka tsara ianao amin'ny an'io le hoe fampianaran'ny Nikolaita, mahita an'izay ianao. Zany Nikolaita zany inge araka ny tantara voalaza moa dia hoe olona ihany izy mba nivavaka tao fa namorona fampianarana araky ny filany afangarony miresahany tao amin'ny toerana io zay tena mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Mbola hitanao etoany raha mbola men'ny tompo fotoantsika iresaka misimisy ny toetra nyty Virgile dimy endry sy dimy adala ty mba hatonga anao tena hovovonjy ry havana. Iry amin'ny andininy fahaefatra sy ny fahadimy ny toetra anankiray hitan'Andriamanitra tamin'ny Virgile dimy endry eto dia somary niala tamin'ny fitiavana voalohany. Io le fangatsiam-panahikely. Jereo tsara. Ny Virgile dimy endry marina fa mbola tsy tanteraka io fa zao nisy ihany fangatsiahana somary niala kely, somary niverina teo amin'izany atao hoe toetra ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Fa nameny Jesosy fampitandremana izy hoe mibeba ianao miverena. Miverena ianao amin'le nataonao tamin'ny voalohany, le toetranao tamin'ny voalohany, fa raha tsy zany ozy esoroko aminao ny fanaovan-jiro. Jesosy no miteny izany ry havana. Tamin'le Virgile dimy endry io misy toromasom-panahy. Ny dimy endry zany misy fotoana ihany hitanao raha mamaky ny Matthieu 10 ianao samy rendremana ihany inge izoroana n'le adalana ny endry. Fa ny mahasamy hafa azy fotsiny ny endry natao aza le somary rendremana natsiaro teny izy tamin'ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny raony lanitra, ary dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe reo no nitsenany mpapakatra. Fa le dimy adala lasa nanana toetra manenjika fotsiny zay tsy mitovy amin'ny fanaony. Iry amin'ny andininy fahasivy moa dia hoe milaza ny tenany izy hoe jiosy na mpivavaka nefa sinagoga Satana. Eto ry havana, jereo tsara ny fiainanao raha mivavaka ianao, raha mitondra anarana kristianina ianao, jereo tsara aiza ho aiza amin'le toetran'le Virgile dimy endry ny toetranao. Androany nahoana moa ianao nampandrenesin'Andriamanitra zao teny zao androany. Mila mijery fitaratra ny tenin'Andriamanitra tsika mba hatonga tsika hovovonjy tsarovy tsara zay. Mbola misy fotoana ianao matotsy mbola maty androany nandre ny tiafan'Andriamanitra zay. Zay n'Andriamanitra mibebaka ianao miala amin'ny ratsy fanao. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe anio ny andro
fakasitrahana anio ny androm-pamonjena. Mety iza miaiky ny eloka sy ny fahotanao a, mety iza manao dingana vaovao. Rehefa tafalatsaka atao anatin'ny toetran'le 10 medaly ianao atao fotoana androany anoloranao tena ho an'i Jesosy Kristy Tompo. Izay no afatr'Andriamanitra androany hitondra fanavaozana ary hitondra fanamboarana ho an'ny fiainam-panahinao any ity afatr'Andriamanitra androany ity ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho anao rehetra izay makatony tenin'Andriamanitra kosa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.